téléphone rataka ny ahelitra miaraka ny fantanana fametrahana pasteur cardinal Jules après le Ferrand dia tsy haiko manokana pasteur tsy misaotra satria zava-dehibe amiko amin'izao fotoana hifarana ny fitondrako any sery izao fatoravana eto ngamba zay voalohany fatoravana eto tamin'ny senanay lehibe amin'ny ladimitarina larak'izany dia todika koa aminareo profobe zay amin'izao fotoana izao fa tonga manatrika zao fampikorana izao ianareo raha ny metany voalohany dia hoe anankiray ihany miaraka pasteur synodale zao nefa tena aloha tonga eto nanampy azy tsy otsisa dia pasteur seka zay itatika mibavaka sy pasteur fafa zay any lavitra dia lavitra dia matsiaro zay nametrahanareo toerana ngezabe eo amin'ny fotoananareo toerana ngezabe koa ao amin'ny fonareo ka tsy ainay misy isotranareo rehetra profobe amin'izao fatokavanareo zao sotran'Andriamanitra lehibe indrindra moa fa fatokavanareo eto dia izy natahatra sy nandrindra ny fatokarana izany ka dia tsy maintsy misaotra azy koa izay araka ny taratasy azonareo dia hoe isy tsy hoe dia hoe fa tena zany mihitsy isy fampianarana étude biblique androany dia niera tamin'ny pasteur Valtera ihany ahoana avetrany dia atomboka ve ny fampianarana étude biblique sa atao aloha le vitany fizarana gatao azy le fandikena gatao toy hoe ataovy aloha le fandikena gatao fa zay pasteur tamin'izay na dia mihinana gatao azy nareo tampanaovana fivoriana dia matanjaka satsy fa dia rehefa vita zany fotoana tsika eto dia andidy gatao itsika sotrano kely zay vao miverina rehefa tary fotsiny dia tsy misy andehodry manaky fa samy anatrika sika mbola tsy dia nakay zao mbola voamenina anatsakafe fa n'izao ozy pasteur tanika tsy dia navakoa dia afaka mieno tsara sika ka raha fahenantsika amin'ny sasany mialeto izany dia rehefa vita ny fizarana atao sy fisotroana rano rakazany dia miverina daolontsika anatrika ny todimilika ataony foibe ataony pasteur Valtera fa izao dia meko ny foibe ny fitenenana resahanyina nytasi voalohany dia miarako anareo eto Sergy ary dia miaraka aminareo miara-mionona aminareo amin'izao fotoana natokanareo ho fangatapitahina ho an'ny mpitandro anareo eto pasteur Lazare Finorina moa tsy vao zao no mifankalananay fa hatramin'ny toeram-panomanana zany tamin'ny vato fanerasera matetika izay mbola tafaraka koa tamin'ny Montpellier ary dia tafaraka koa no mifampona aty zany zoka dia faty miaraka aminareo amin'izany resiko manaraka izay koa voadidiny mampafantatra anareo zany ny namana mpiara-miasa am'Rofobe izay tonga manatrika izao fotoana izao ary matetetika angao izay Rofobe no miaraka aminareo eto mbola hiteny moa rehefa avy eo misy ny tenanay ilazany andidy indrindra rehetra fa dia ampafantariko satria mety misy tsy mahafantatra renareo anarany na hitanareo ihany tonga eto moa zany ny filompanampy izay tsy mpitandrona laika amin'ny Rofobe dia ny Matofo Roland Radiarson zay efa mahafantatra moa dia mahafantatra azy satria raha tsy misy fa mba matetika misy mandalo taona satria tsy dia lavitra loatra izy dia tsy azo zanteny mipetraka eto ny mpandrara ara-bola na ny gestionnaire zany financier amin'ny Rofobe efa tonga taty aminareo koa izy fa zay mbola tsy mahafantatra le Matouhery Laurent Randrimbololo ny mpitahiry vola moa zany namaneny Rofobe dia tsy tonga eto izy fa mifampizara ndraiky izay
fifidianana dekona ny grand champ androany anio zany dia izy misolotenanay ane grand champ zany nitony ny FPMA zany ny barofo be andriamato rato ramarodafika izany notony amin'ny barao fobe akoatra aminay moa zany akoatra aminay efatra maralakotefa voalaza teo ny filimpanampy mpitandrona pasteur falimanana rarindramo zay loavy ety aminareo any ko efa nandalo taty tsy afaka izy satria any amin'ny masy izy mitondra fiangonana amin'izao fotoana izao ary ny namana mpiara-miasa zany sady taleny soritra asa mpiangonana raha teo misapy pasteur setarson lehibe etsika mibavaka noho ny tsy fahasalamany marary tsabona any hôpitaly izy amin'izao fotoana izao zay angamba ny teny fa ameko ny solotena ilay bavobe zany ny afatra dinika ho anareo tsararay ho antsika eto sezizany